Ampifaliana sy ampitiavana tanteraka no andraisaky fitenenana eto ny jorona eto mamaly ny fanasana zay nataonareo tily am'izao fankalazana ny fahazahataonany tily Madagasikara izao ary solotena ihany koa moa ny tenanay eto iraka avy amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina izay mampita amintsika tsirairay avy ny teny feno fitiavana sy feno filariatsoa. Andriamatoa filohan'ny FFKM Ramatoa Taleny Kabinety eo anivon'ny fiadidian'ny République ianareo solotena mpanjakana rehetra, son excellence monsieur l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, madame la représentante de l'UNICEF à Madagascar, Andriamatoa filohan'ny komity lehibe, Andriamatoa mpikambana ao amin'ny komity mpikambana momban'ny scoutisme, Andriamatoa filohan'ny foiben'ny tily eto Madagasikara, ianareo olo manakaja civil sy miaramila eo amin'ny laram-boninahitra misy anareo tsirairay avy, ianareo tily rehetra ray aman-dreny, zoky, zandry, manerana ny nosy, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny ombono fitarian-tsarety mitady mahazaka fitariam-bato, fa ny ahy kosa dia ny fisaorana an'Andriamanitra no ataoko fitarian-teny. Izy no nanome antsika ity androandroany ity ko atolotsika ho azy ampanajana feno ny voninahitra faratapony. Manaraka izany ny itsikitsika ono no tompon'ny dihy, ny vivy no tompon'ny rano, ny ray aman-dreny kosa no tompon'ny fitenenana. Koa manao azafady ny tenako raha mandray fitenenana eto anatrehanareo ray aman-dreny loloavina tampony loha, ray aman-dreny ara-panjakana, ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-nofo. Manatitra ny teny fiarabana ihany koa ny tenako amin'ny nahatra tsaratsika tsirairay avy ity taona vaovao 2024 ity ka tonga amin'izao fotoana lehibe izao, fotoana miavaka izao androany, dia ny fankalazana ny nahatratrarany tily eto Madagasikara ny fahazahataonany. Miaraba manokana anareo tanora ny tenako, nareo tanora maro dia maro mpikambana mandrafitra ny fikambanany tily eto Madagasikara. Je suis fier de vous. Je suis fier noho ny asa izay ataonareo ho an'ny namana, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny fiangonana ary indrindrandrindra ho an'ny tanindrazana. Ny tonga ato an-tsaina voalohany raha vao mahita azy koa dia ny hoe ireo mahazaka sedra, tsy hoe lay mahazaka sy mahavita dia tongotra lavabe fotsiny fa ireo tsy miambamba fa mpanometanana indrindra ao anatin'ny voiny. Vao tamin'ny fiandohan'ny taona teo marina tokoa moa ary dia mate idera ny etsika nataonareo nanampy ny mpiray tanindrazana tamintsika tamin'ireny rivodoza Alvaro ireny. Satronany fotsiny moa izany voalazako zany fa fantatry ny rehetra hoe pirotsaka tsitrapo ho an'ny asa fanompoana ny tily, koa mendrika hoderaina izany asa masina ataonareo ho an'ny tanindrazantsika izany. Tsara fototra miangana tokoa ny tily koa tsy mahagaga raha tsara mitoetra toy izao ihany koa. Akasitrahina manokana ianareo ray aman-dreny mpitarika ny tily manerana ny nosy, ianareo no vavahady antoky ny vohitra, ianareo no varavarana antoky ny trano, ary ny asa tsy mitsahatra izay nataonareo hatrizay no nahatonga izao fankalazana androany izao. Ianareo no nanabe ny tanora skoto ara-tsaina, ara-batana ary indrindrandrindra ara-panahy. Maro dia maro araky ny voatenina teo Andriamatoa filohan'ny komity lehibe, maro dia maro ny asa efa niarahan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena
niaraka tamin'ny tily ary matoa namerenana ny Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina fatokisana ny tenako dia raisiko ho toromarika izany ny anohizako amin'ny heriko manontolo ny asa fampandrosoana ho anareo tanora ary ao anatin'izany asa fampandrosoana ho anareo tanora zany dia omeko lanja manokana ny fiara-miasa miaraka amin'ny tiliny Madagasikara. Tiako ifampizarana aminareo teny fohy mikasika ireo loha hevitra telo iakinan'ny politika akaben'ny fanjakana malagasy napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria tena manana ny anjara amin'izany isika rehetra. Ny voalohany moa dia ny loharano-karena mifototra any amin'olona na capital humain. Ny faharoa kosa dia ny fampiroboroboana ny industria sy ny fanodinana ara-toe-karena na industrialisation ary ny fahatelo farany dia ny fahaiza-mitantana na bonne gouvernance. Tiako loatra ilay tanjona napetraky ny tily hoe amorona orinasa zato ao anatin'ny fahazato taona ny tily eto Madagasikara izao. Porofo izany fa tsy miamboadidy manoloana ny andraikitra ho an'ny firenena ny tily satria izany tanjona amorona orinasa zato izany dia anana ny lanjany tokoa ho an'ny fampiroboroboana ny industria sy ny fanodinana ara-toe-karena eto amin'ny firenentsika. Izay le antony lazaiko teo hoe je suis fier de vous. Ary fantanto loatra ihany koa fa ny fampianarana sy ny fitakina ilay antsoina hoe fahaiza-mitantana na bonne gouvernance dia efa misoratra ary tena manana ny maizy azy ao anatin'ny fanabeazana skoto. Ny tiako ambara aminareo eto androany dia afaka fitinina ao anatin'ny fehezanteny iray. Ny tily dia loharano-karena ampandroso any Madagasikara. Ary tiako ampitsahivonareo eto fa Andriamatoa filoha dia tiany tanora porofon'izany ny fanendrenan'ireo mpiabanao anivon'ny gouvernementa tanora. Ary eto am-pamaranana tompoko lahy sy tompoko vavy ry tanora zandry ianareo tanora mpikambana ao amin'ny tily manerana any Madagasikara. Ny teniko angambany dia mifanandrify amin'izay fa voalaza teto ihany. Engany hitombo fahaizana ianareo, hitombo finoana ary hitombo fanasoavana. Ary dia mamerina ny fisaorana an'Andriamanitra ny tenako satria izy no nahatonga anareo amin'izao zato taona zao ary mirary soa antsika tsirairay avy ary mirary fahombiazana indrindra ho anareo tily eto Madagasikara. Ny andony lanitra ny irotsaka aminareo rehetra tsy sakanavaka ary ny tsirony tany anie anome aina anareo. Hoela velona ny tily Madagasikara izay tsy maintsy mandroso. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.